Araka ny nafantaran'ny mpanara-baovao azy dia nanana anjara fitenenana omaly ny filohan'ny Repoblika Malagasy Andriamatoa Rajoelina Ramatoanina tao anatin'ny andiany faraiky amin'ny fitopolo tamin'ny ilay fivoriana tampony firenena mikambana na sy ny teny tao anatin'izany moa no mahakasika ireo nosy kely manodidina Madagasikara. Mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, mesdames et messieurs les chefs de délégation, monsieur le secrétaire général, teboka maromaro no sahan'ny filoham-pirenena Rajoelina Ramatoanina omaly nandritra ny fandraisan'ny fitenenana teny amin'ny lampiazo ny firenena mikambana izay tafiditra indrindra ao anatin'ny andiany faraiky amin'ny fitopolo amin'ny fivoriana atampony ny firenena mikambana. Anisan'ny noresahany tamin'izany ny famarinan'ireo nosy manodidina amin'ny Madagasikara. Nakasitrahany manokana ny fiatsika nataon'ny la Frantsa tamin'ny famerenany indray ny fifandreseni-dahatra mikasika an'ireo nosy ireo. Tafiditra indrindra ao anatin'ny fehi-kevitra izay noraisin'ny firenena mikambana izany ho ihany ny filoham-pirenena. Namafisiny Madagasikara ny vina politika izay nakatoaviny sy mikasika ny tanjona iraisam-pirenena izay napetraka tamin'ny taon-dasa araka ny ambaran'ny Rajoelina Ramatoanina. Tafiditra ao anatin'izany ny fandaniana tetikasa amin'ny 34 ny fifanarahana tany Paris momba ny toetrandro sy ny fandaranasa nakatoavina tany Addis Abeba. Mavelo-panantenana hoy izy ireo tanjona napetraka. Fotoana izao idirana amin'ny hetsika fampiarana fanamby lehibe ny fampiasana araka ny tokony ho izy, ny fampiasam-bola, ny fametrahana ny ara-dravina amin'ny fiarahamonina, ny fampiarana ireo fehi-kevitra iraisam-pirenena amin'ny fanandrify amin'ny zava-misy isaky ny firenena. Ny fanandrify amin'ny drafitra nasionaly ho an'ny fampandrosoana izay ampiarina eto Madagasikara, ireo tanjona iraisam-pirenena ho ihany ny filoha malagasy. Anisan'izany ny fampandrosoana ny lafiny maha-olona, ny fiarovana ny tontolo iainana, ny toe-karena andraisany rehetra anjara. Nasiana resaka manokana ihany koa ny fijerena ireo tanora sy ny fampiarana ny fitovian-jo eo amin'ny lasy vavy.